Olana goavana mampimemenina amponina eto Antananarivo renivohitra ny faratsiany lalana. Efa antitra ary tsy maharaka ny fitombon'ny fiaran'ny fotodrafitrasa intsony. Manginy fotsiny ny fitaran'ny fahasimbana noho ny rotsakorana tato anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra. Toy zavatra izay mitarika fitohanan'ny fiara amin'ny lalana rehetra eto an-drenivohitra toy ny eto Andravoahangy ity. Tena ratsy be mihitsy ratsy be mihitsy mba mila fanamboarana kely fa mijaly le taxi be. Dimina eny zao lasa tery zao vitana eto. Ka le lalana zao tena ratsy mihitsy. Raha reto zao ratsy be embouteillage mihitsy avanona raha ty. Le lalana ratsy nefa mahatonga ny tory vitana era zao tokony vita tory dimy zay nefa lasa anankitelo. Le lalana mihitsy zany mba entanina fanjakana mba tena ratsy. Entina manana olana volatra any amin'ny 1.2 miliara ariary natokana fitondram-panjakana miaraka amin'ny fer entina anaovana ireo fanamboarana maika ny lalana eto Antananarivo renivohitra. Asa izay nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana febroary ity ary tanterahin'ny ministera-panjakana misana amin'ny fotodrafitrasa amin'ny fampitaovana ary fanajariana ny tany. Ny fanampenana ireo lavadavaka no tena imasoana araka ny fanazavana eto amin'ny panjakana Rivo Rakotovao. Efa tapa-bolana tony tokony efa natomboka mihitsy moa fa tsy hoe tokony fa ny zany satria tsika tsy manana lalana hafa zany hoe ho amboarina le atsy dia any ny olona hafa no mandeha fa tsy maintsy ampiasaina any lalana. Dia tamin'izany zany nanapahany hevitra hoe aleo amin'ny alina ny atao le asa. Nefa hitantsika fa tatoato hatramin'izay dia raha voalina ny andro dia avy ny orana dia tsy azo atao mihitsy izy raha teknikement tena atao hoe vola very mihitsy zany raha iny orana iny ianao any andeha andavaka dia anao an'le fanampenana ny lavaka ny resantsika eto fa tsy hoe réhabilitation ny lalana Antananarivo Ray manontolo akory. Dia nanapa-kevitra zany noho ny fahitana ny fahasiarana be da be io hoe aleo miaritra kely fa tsy maintsy miasa amin'ny atoandro amin'izay miaritra kely amin'ny fanelingelerana zany satria tsy ho vita mihitsy le izy raha ohatra amin'ny alina adiny ray na adiny roa tsy misy orana iny zay ihany mba hoentina fotoana namboarana an'le lalana zany satria hitantsika zay lalana rehetrarehetra lehantsika dia io moa ny zava-misy fa tena lavaka ry isan'andro mitombo foana le izy. Koa amin'izao fotoana zao zany dia niraisana zay fepetra zay ho antsika fotsiny zany dia raha ny teknisiana moa zany dia 45,000 mètres carrés eo zay rehefa natao taly ireo lavaka atao amin'ireo le tena aksa lehibe mampitohana amin'izao fotoana zao ny lalana tany zany hoe raha atao adika tsotsotro zay dia eo amin'ny 8 kilomètres eo le Melohan'ny volana aprily no avy tany ny asa maika fanarenana ny lalana eto an-drenivohitra. Manana ihany koa tetika asa entina hanatsarana ny fivezivezena eto amin'ny tanàna Antananarivo ny anivon'ny ministera-panjakana amin'izao fotoana izao. Anisan'ny ho tanterahana ny asa fanamboarana amin'ny fiantsoana amin'ny fiara misy rihana. Anisan'ny hametrahana izany ny NP Flo 67 hectares Andravoahangy ary Analakely.